ONG Batelma, des actualités uniques, dynamiques et renversantes dans le journal TV. Choisissez des matériaux sûrs pour vos constructions et votre foyer pour ne plus stresser. Vatimax. Manoltranao vaovao. Tsaroan'androany ny enina mifidipolo mizato ny andro natokana anafoanana ny fanandevozana. Ny fanandevozana izay mbola misy manerana izao tontolo izao ary tsy afa-miala amin'izany ihany koa i Madagasikara. Io fanandevozana io izay miseho amin'ny endriny vaovao ankehitriny. Manao ny fomba rehetra hampandaniana azy ireo kandida volomboasary amin'izao fotoana. Terena sy rahonana ireo mpiasam-panjakana, indrindra ireo misehatra eny anivon'ny fampianarana, hanao izay fampandaniana izay. Tsy mbola misy fepetra ny raisiny ireo rafitra isa-tsokajiny momba izany aloha hatreto. Fitaovana iray ahafahana mampita hevitra mpahamendrehana ny kolotsaina rap. Ahafahan'ireo mpianatra maneho hevitra ankahalalana ihany koa. Ho fanambeazana ireo mpianatra mikasika an'izy io amin'ny fahalalana maneho hevitra no totsaina tetsy amin'ny Oniversitaina Antananarivo tao amin'ny FDSP androany ny famelabelaran-kevitra narahana ady hevitra ho an'ireo mpianatra ny arahana tamin'ny kolotsaina mainty sy ny FES. Entin'ny mpitondra fanjakana hanatsarana endrika amin'ny tsy fahombiazana ireny fanomezana sy hafanampiana avy any ivelany ireny eto amintsika. Ohatra amin'izany, ireo camion natao anariana fako avy amin'ny Japonia ka lazaina fa tetikasa ny fiadidiana ny Repoblika. Any ivelany, manana ny ampy amin'ny resaka fitaovam-piadiana anohizana ny fanafiana ny tafika Israeliana raha ny fanambarana izay nataon'izy ireo. Ampitsahatra ny famatsiana fitaovam-piadiana ankilan'ny filoha Amerikana Joe Biden raha ny fampitandremana raha toka mitony daroka bomba izay ataon'i Israely ao Rafah ao atsimon'ny Gaza. Ny antsipirindreo avy hatrany ary. Valitafaona mondrany tenako tomboko lasy tomboko vavy ato anatin'izao fampahalalam-baovao izao aterina ny arahaba mba pirarintso ary manasanao mpitiavana anjony fampahalalam-baovao matoa tsoratra avy hatrany no anomboantsika ny fotoana dia tsaroana androany ny enina amby fitopolo amby zato ny andro natokana anafoanana ny fanandevozana. Ny fanandevozana izay mbola misy manerana izao tontolo izao ary tsy afa-miala amin'izany ihany koa i Madagasikara. Io fanandevozana io izay miseho amin'ny endriny vaovao ankehitriny. Matoa ndatsoratra Gaëtan Andriatsilavo. Raha ny tantara, ny taona 720 nanomboka nijanona ny fanandevozana. Nandimby io fanandevozana io ny fanjanahantany. Ao anatin'ny fanandevozana, tsy misy ny zoma olona, fanambaniana, afetsena, tsindrazolena, fanampara-pahefana, raha matahora satria ny lehibe sy izay manana fahefana no manjaka, mitondra ilay olona andevozana amin'izay itiavany azy. Raha ny atotanisy voaray avy amin'ireo manampahaizana manokana, nanao fikarohana manokana momba izany, manodidina ny 700 tapitrisa ny olombelona mbola ao anatin'ny fanandevozana amin'izao fotoana, ka ankizy ny iray apahefatra amin'izany, ary vehivavy ny 170 isanjato. Ny 50 isanjato miasa ny amin'ny fambolena, famokarana, fitandrahana arenan-kibon'ny tany sy izay rehetra mampiasa vatana avokoa. Raha ny tarehimarika hatrany, andevo aranofo ny 5 isanjato amin'ireo mbola hiara-ny fanandevozana amin'ny endriny vaovao io. Ankoatr'izay, mahatratratra any amin'ny 730 isanjato ny ankizy vavy terena anambady lehilahy, iverina fa ikarakara azy kanefa lasa andevo ampiasainy ao an-trano. Ny tombo io isa io nandritry ny Covid-19 satria tsy afaka nivoaka ny akamaroan'ny olona, betsaka ireo very asa, niakatra ny vidim-piainana. Araka izany, mitohy hatrany ny lisitry ny endrim-panandevozana vaovao manerana izao tontolo izao sy eto Madagasikara. Ohatra amin'izany ny anoanana sy ny mosary, ireo toeram-pampianarana tsy zarizary, io lay endrim-panandevozana moderna. Endrim-panandevozana moderna ny fampiasana olona ao an-tokantrano amin'ny fomba feno fanambakana sy fanambaniana, ny karama varimasaka, ny fampiasana ireo ankizy anao miaramila any amin'ny tany miady, ny firaisana ranofo eo amin'ny samy mpiray tapo na samy mpiavana ka lazaina fa alovatsy mifindra. Izany hoe tsy manana safidy ilay olona, teritery maro be no mianjady aminy.
endrim-panandevozana moderna ihany koa ny fandanana olona antsokosoko izay miamahazy vahana eto amintsika. Eo ihany koa ny fanandevozana aranofo. Ny arahany rehetra nahita ilay vehivavy malagasy maty tany Arabia Saodita iny. Teo ihany koa ireo vehivavy malagasy marobe niasa tany Koweït voatery nampodiana teto Madagasikara. Amin'ny ankapobeny ny fantrana no ao ambadika ireo fanandevozana moderna ireo. Eo ihany koa ny tsy fampiarana ny lalàna na inina tsy ampiarina io lalàna io. Fanampin'izay ny fomba tany na ny fomba pivavahana manery ny fanjakana tsirairay avy tsy alina amin'izay fanandevozana moderna izay. Arak'izany, raha mpitondra mampiditra ny vahoaka anaty fantrana lalina dia midika fa mpitondra mampiditra ny vahoaka ao anaty fanandevozana moderna. Raha mpitondra tsy manaja, tsy mampiatra ny lalàna dia midika ho mpitondra manosika ny vahoaka ao aminy hiditra ao anaty fanandevozana moderna. Vahaolana tsotra no ahafahana manala izany na mampiena ireo fanandevozana moderna ireo. Ny ady amin'ny fantrana, ny fanatsarana ny fari-piainan'ny mponina sy ny fampiarana ny lalàna. Eo ihany koa ny fanabeazana sy ny fampianarana. Fitaizana ireo ankizy sy ny ray aman-dreny. Raha ny endrim-piarahamonina eto amintsika ankehitriny, raha ny fampianarana sy ny fanabeazana, raha ny tany fantrana iainan'ny vahoaka malagasy, ary indrindra raha ny fampiarana ny lalàna, miroso amin'ny fanafoanana izay fanandevozana moderna izay ve ny mpitondra fanjakana. Efa nantsitika izay fanatsarana ny fari-piainan'ny mponina sy ny fampandrosoana izay dia lahatra mpameny kandida avy amin'ny kolektiva ny malagasy ao amin'ny distrikana Avaradrano ny fiahina ireo mpamboly sy mpiompy. Tsisy fampandrosoana azo antenaina raha tsisy hampamokarana no atao vaindondrara hoy ny kandida Ajo Andriany Anarivelo androany atao Andalanomby commune Sabotsinamehana ny tantsaha malagasy izay miady rery tsy misy mpiata ao anatin'izay ataona maro izay onona saina sy Fabrice Razanadrabe. Isan'ny antony iray lehibe mampiena ny tampamokarana eto Madagasikara ny fitangandro akora sy fitaovana ilain'ny tantsaha. Manampy io ny fiovan'ny toetrandro sy ny tsy fisian'ny fikojakojana ireo fotodrafitrasa ilaina amin'ny fambolena. Miakatra ny vidin'ireo akora fototra, midina ny vokatra noho ny tsy fifanarahan'izay amin'ny fahefamividy. Ny olona sajainy sy ajainy tantsaha ety zany resaka zezika, rano. Tena tsaratsara zany hoe raha misy fitondram-panakana manampy eo amin'ny resaka zezika. Zay ny tantsaha ety zay zany ny olana. Fa tokony avokatra vary jaholo ny olona raha ohatra hoe mahazo masomboly tsara sy vatsian'ny fanjakana zezika zany dia ny zezika zany tena olana ny ohatranay zao DAP ny tena fampiasanay. Nefa le DAP lafo be. 7 zao kilony DAP. Tamin'ny 5 taona tany izy zany 903 dia lasa niakatra avy eny dia lasa 7 izy zao tsika miteniteny zao. Raha ohatra zany zao mampiasa DAP 10 kilony dia lasa 10 kilô sisa zany. Raha mahazo zezika hoe mahazo famatsiana zezika zany misy fiatraikany be amin'ny tantsaha, misy tombontsoa ho an'ny tantsaha zany. Misy tombontsoa kokoa an'ny tantsaha fa zao zany miady rery le tantsaha tsy le zezika tena lafo tena lafo. Tsisy fampandrosoana azo antenaina raha tsy atao laharam-pahamehana ny famokarana, tohanana ny tantsaha ary amoraina ireo fitaovana sy akora ahafahana mampitombo ny vokatra. Faindondra raha ny kandida solombavim-bahoaka amin'ny distrikana Avaradrano avy amin'ny kolektifan'ny malagasy, ny ady sy aro ny tombontsoan'ireo mpamboly sy mpiompy izay maro anisa amin'ny distrikana Avaradrano fa manerana ny nosy ihany koa. Faindondra raha izany vatany voatonga eny amin'ny anteny Meratsimbazaza izy ireo hoy ny kandida Ajo Andriany Anarivelo. Miainao anatin'ny fahasiarana tanteraka ny tantsaha eto Madagasikara amin'izao fotoana izao. Ny antony dia tsy mahatsapa ny tantsaha hoe tena ataon'ny fanjakana laharam-pahamehana. Matetika dia variana miandry famatsim-bola avy any ivelany, nefa 900 malagasy no miaina aty amin'ny tontolo ambanivohitra. Raha ny tokony ho izy zany dia ny volam-panjakana dia tokony miopana be dia be aty amin'ny famokarana sy ny amin'ny fambolena sy ny fiompiana. Kanefa dia atao ambany zavatra ary zay no idivanay ary ijoroanay amin'ny mahasolom-bavambahoaka, iletsahana solom-bavambahoaka mba ho zaraina araka ny aradrariny ny volam-panjakana mba zay maro anisa no mahazo tombontsoa amin'ny fampiasana amin'ny volam-panjakana, indrindrandrindra amin'ny resaka fambolena sy fiompiana. Satria io ny antom-piveloman'ny
maro anisy amintsika fa indrindra tsisy firenena matanjaka zany raha ohatra ka ny fambolena sy ny fiompiana atao ambany zavatra ho antsika tatsady avaradrano fantatra ny olana menjady amintsika fa tsy tokony iraviravitana antsika fa hiado anareo zahay hijoro anareo mba hitodika bebe kokoa any amin'ny tatsa ny fandanina ny volam-panjakana fa tsy amina rendrarendra zay tsy mitera-bokatsoa ho an'ny voaka malagasy amin'ny ankapobeny. Ao anatin'ny andro fahatelo ny fampelezan-kevitra amin'ity fifidiana solombavambahoaka ity tsy nandalo tana misy havana ny kandida laharana faharoa amin'ny distrika Navaradrano izay natolotra ny kolektifa ny malagasy fa nivily nitsidika ireo mponina atao amin'ny fokotany Andalanomby commune Sapotsynamehana nitondra izay voatsirambo ny tanana ho fanampiana ireo tantsaha ka nanolotra zezika tsy notazany potsiny ihany koa ireo ankizy sy tanora izay maro anisy eto Andalanomby fa nomena fanamiana sy baolina anaovana ny fanatanjahantena. Nisy ny tafafoy teo amin'ny rotota izay namerimberenana ny mahazava-dehibe ity fifidiana solombavambahoaka amin'ny 27 Mey ity hitondrana ny fanovana izay atomboka eto Avaradrano hipaka amin'ny Madagasikara. Ao anatin'izay fifidiana solombavambahoaka izay dia manao ny fomba rehetra ampandaniana azy ireo ny kandida volomboasary amin'izao fotoana terena sy rahonana ireo mpiasam-panjakana indrindra ireo misehatra eny anivon'ny fampianarana anao izay fampandaniana izay. Tsy mbola nisy fepetra noraisin'ireo rafitra isatsokajiny momba izany aloha atreto. Tsy takona fenina intsony fa nitsaka tsy andalana ataon'ny kandida volomboasary amin'izao fampelezan-kevitra izao manao ny fomba rehetra ampandaniana azy isan'izany eo amin'ny distrika Navaradrano terena sy anaovana raha-matahory ireo mpiasam-panjakana misehatra amin'ny fampianarana isan'ny mandray anjara manampy ny fanaovana tsindra ao anatin'izany ny chef Cisco izay voalaza fa manome toromarika politika ireo mpisehatra samihafa eo anivon'ny fampianarana ao amin'ny distrika Navaradrano. Ankilany tsy tokony nisy mpiasam-panjakana handray anjara amin'ny fampelezan-kevitra tahaka ny tsy fahafahana mampiasa ny fitaovam-panjakana ihany koa hoy ny bahay lalàna sazeny lalàna velona eto amintsika ny tranga tahaka izany. Marina mihitsy zay araka ny lalàna misy ny atao hoe neutralité de l'administration midika zany hoe tsy mitanila ny mpiasam-panjakana natao fanatanterahana ny asany raha ny tokony ho izy zany dia tsy tokony misy mpiasam-panjakana mihitsy ho ampiasaina entina no ampanovana le fampelezan-kevitra io na mpampianatra io na chef Cisco io na mpikambana anatin'ny district io na trano émissionnaire tokony indépendant daholo ireo olona ireo indrindrindrindra tokony neutre ireo olona ireo tsy manara-dalàna zany ny fampiasana mpampianatra sy ny sisa ireo mpiasam-panjakana ireo entina anaovana fampelezan-kevitra sy entina anaovana an'ilay fanangonana olona entina andresena lahatra mpifidy. Isan'ireo tsy andefitra manoloana ny trangana tsy fanarahan-dalàna tahaka izao ny avy amin'ny kolektifa ny malagasy raha ny fanazavana trany. Azo atao tsara ny mitoroka amin'ny mahafandika an-dalàna io tranga fanerenana mpiasam-panjakana ampandany kandida io fitoriana izay miafara avy hatrany any amin'ny fanafoanana ny vato ny kandida tsy manara-dalàna. Voakasika ao anatin'izany ihany koa ireo mpiasam-panjakana mandray anjara amin'ny fampelezan-kevitra. Tonintsika fa itsika eo niveau collectif dia asan'ny toro foana hatramin'izay noho izany zany mila isika rehetra manaraka tsara ny fifidiana manao andro maso makasika io fifidiana io mijery hoe aiza sy aiza sy aiza le fanalarana sy tsy fanajana lalàna atao dia manangona an'ireo pofo ireo dia mampita an'ireo aty amin'ny collectif mba ahafahana miomana an'izay fitoriana tokony atao. Ny tanjona amin'ilay fitoriana misy anankiroa voalohany indrindra fanafoanana ny faton'ilay kandida izay mampiasa ireo mpiasam-panjakana ireo. Faharoa izay mety fetraka an'ilay fitoriana ireo any amin'ilay olona izay mpiasam-panjakana tsy tokony anao fampelezan-kevitra nefa mbola manao fampelezan-kevitra ihany. Andrasana ny fepetra raisy ny voamera maleo tena amin'ny sanany fifidianana na ny senisy sy ny fitsarana avo momba lalam-panorenana manoloana izao fandika an-dalàna izao ity tranga ity izay tsy ao amin'ny distrika Navaradrano ihany fa maro ireo mpiasam-panjakana amin'ny faritra samihafa mitaraina amin'ny raha-matahory atao azy ireo amin'ny fampandaniana ny kandida volomboasary. Fa anova-tantara sy anarina ny firenena anavotana ny malagasy ireo ny fanambo ny vovonana firaisakina amin'ny fifidianana solombavambahoaka maro araka izany no resy lahatra ka vory-lanina nandritra ny fanokafana ny fampelezan-kevitry ny kandida Stanislas Randrianarso na Rastany ao amin'ny boriboritany faharoa Omaly. Ankafaliana no nandraisany vahoaka amin'ny boriboritany faharoa ny filoham-piara-mitantana ny vovonana firaisakina Marc Ravalomanana nandritra ny fanombohana ny fampelezan-kevitry ny kandida laharana voalohany Stanislas Randrianarso na Rastany sy mpiray lisitra aminy Omaly. Vahoaka limpivoarana ary resy lahatra fa ny kandida Rastany
larana voalohany amin'ny bilitatokana no afaky ny hamadika ny tantara. Ambolikandriny Ambohipo, isan'ny tanàna be olona eny anivo amin'ny boriboritany faharoa, tanàna itobian'ireo mpila ravinahitra avy amin'ny faritra maro ihany koa. Mila fiarahamonina mirindra araka izany no ahafana mitondra ny fampandrosoana eny an-toerana. Mila fanovana izany ary vahaolana amin'izay ny kandida Rastany, izay efa nanomboka ny asa ary mbola vonona ny anohy izay. Alotsika rehefa mamborika vokatra tsara vokatra aloha miangona vokatra sao ny havana eny mijinjy azy zay fotsiny ndizaka mandeha satria le miteny resaka be tsy dia mety fa profy hita maso no zavatra reo hitatsika zao ary afatra amin'ny elany olona atsika ary anaovana lalàna ataotsy majaga na anaovana ny asa sosialy nandrefana nefa nanao hatramin'izay tsy tsika ditan'ny olona mifahatsorana sy faiza manao amin'ny sy tena volona kandida resaky firesakina ireo zay mirala taitahita fa matokosanareo vahoaka fa avadika amin'izay mipesy. Amboniny Erijika androbahana ny fandresena ao amin'ny boriboritany faharoa ny zava-bitatra amin'izay ho ny kandida Rastany sy mipirailisitra aminy. Mety ho endrika halatra sy tsy fanaran-dalàna ataon'ny mpifanandrina no mila fehezina ka antonina metrahany kandida ny paikady mombizay ary nanentana ny vahoaka amin'ny boriboritany faharoa sarotony amin'ny fiarovana ny safidiny. Iverenantsika mikasika ny fifidianana sombamboka rehefa avy eo fa lafo vaovao fa dia mitombisa-trany ny endrim-panandevozana vaovao na ny fanandevozana moderna eto Madagasikara. Vokatry ny fahantrana sy ny tsy fampiarana ny lalàna. Maro ireo ankizy tsy ampy taona misehatra amin'ny asa sy ireo mandray karama tsy mifanaraka amin'ny asa ataony ary ireo olona ondrana antsokosoko. Tsy aro Rasoarivelo. Mbola tsy mipetraka ny fanajana ny asana maha-olona eto Madagasikara amin'izao fotoana. Misy eo amin'ny endrika maro ny fanandevozana hita amin'ny sehatra maro samihafa. Ohatra amin'izany ny fampiasana ankizy tsy ampy taona, ny famarinan'olona na traité des êtres humains sy ny maro samihafa. Ny mahakasika ny endrika fanandevozana amin'izao reto Madagasikara tsika misy ny ataontsika hoe esclavage moderne. Izany hoe resaka exploitation sexuelle, resaka travail forcé reny dia anisan'ny efa endrika fanandevozana vaovao zany raha misy amin'izao. Dia izay endrika vaovao izay zany anisan'ny mbola mitranga sy hita amin'izao fotoana izao. Eo koa ohatra ny fampiasana ankizy amin'ny resaka prostitution reny, resaka famarinan'olona moa zany, traite des êtres humains tena ilazana anazy amin'izao fotoana izao. Dia zany tranga zany mbola hita na eny anivony reny ohatra hoe resaka carrière reny fotsiny ary fampiasana ankizy be tabe tsy ampy taona dia tsy fantatra hoe ahoana ny tena fandehany fa mety misy famarotana ankizy koa, famarotan'olona koa anatin'ireny zavatra ireny dia tsy fantatra. Dia zany zany mbola tranga vaovao ataontsika hoe esclavage moderne misy raha tranga ena zao tontolo izao sy eto Madagasikara koa indrindrandrindra. Betsaka zao ohatra tsika amin'ny resaka fampiasana ataontsika hoe mpanampy any an-trano. Reny misy règle tokony procédure fanarana amin'ireny fa tsy fantatra amin'ireny intsony izay mety ataontsika hoe misy hoe fanamarinan'olona na hoe famarotan'olona traite des êtres humains moa zany ilazana azy kokoa tafiditra anatina esclavage moderne na fomba fitiretenan'ireny olona ireny zany ohatra reny mpanampy ireny dia efa endrika vaovao sady mahakasika an'izay esclavage zay. Tsy voatery eo forme hoe zavatra ngeza be izy zany hoe sur le plan macro fa na eo amin'ny micro société na eo amin'ny fianakaviana na fiarahamonina dia efa ahitana an'izany. Eny amin'ny sehatry ny asa koa dia be da be ny karazana efa endrika sady koa izay esclavage moderne izay dia tsy manaraka ny tokony ho izy.
Antony iray goavana mbola mahavohitsakitsaka ny zon'olombelona ankehitriny tsy fahafantarana ireo endrika fanandevozana. Misy mipetraka ny lalàna mifehizany eto Madagasikara, saingy tsy mbola voahaja izany raha ny fanazavana trany. Misy moa ny lalàna izay mife azy ary matoa mipetraka ilay lalàna dia misy fanarahana an'ilay lalàna sady misy fanarahana tsy filaminan'ilay fiarahamonina sady zany. Eto Madagasikara dia misy an'ilay lalàna 424 tsipika ohatra 700 zay mamea sy manafona an'izay resaka traite des êtres humains zay. Ao anatin'izay zao raha misy olona victime ka lehilahy izy olon-dehibe ilay izy sy lehilahy fa olon-dehibe dia misy sazo mazava tsara hoe 2 taona ka hatramin'ny 5 taona hatramin'ny maisana miaraka amin'ny vola 1 million hatramin'ny 10 millions d'ariary. Raha ohatra ary ka akizy le victime dia mbola miakatra ambonimbon'izay koa le lalàna satria dia 10 taona hatramin'ny 10 taona hatramin'ny maizana ary ny onitra kosa aloha dia eo amin'ny 2 millions hatramin'ny 20 millions d'ariary eo. Dia zany mbola misy an'izay lalàna zay fa ny anisan'ny mety olana angamba eo amin'ilay sehatra tena any andriana an'ilay izy sy eo amin'ilay hoe entony tena hoe meloka ilay olona sy ny fahafantarana an'ilay izy satria efa somary mifanjevy ihany ny fiarahamonina amin'izao fotoana izao ao anatin'ny confrontation zany fifandonana amin'ny lafiny politika sy ny resaka communication sociale ka hany ka lasa tsy mahatsapa amin'ny ankapobeny intsony izay resaka endrika fanandevozana amin'ny heriny vaovao izay. Anio folomeny andro atsarovana ny fanafoanana ny fanandevozana ny Frantsa raha ny 2 Desambra kosa ny andro maneran-tany. Efa nanomboka ny taona 1770 ny ady ho fanafoanana ny fanandevozana izay mbola miseho ankehitriny raha ny eto Madagasikara manokana. Tranga izay hitarafana fa marify ny fandraisana andraikitry ny fitondram-panjakana. Mifandraika amin'izay dia entin'ny mpitondra fanjakana anatsarana endrika amin'ny tsy fahombiazany ireny fanomezana sy fanampiana avy any ivelany ireny eto amintsika. Ohatra amin'izany ireo camion anariana fako avy amin'ny Japonia ka lazaina fa tetikasa ny fiadidiana ny Repoblika. Miainga avy any ambony ny ohatra raisin'ireo mpiara-miasa sy ny mpiray-petsapetsa amin'ny mpitondra. Avy any ambony satria tsy tahotra tsy enatra, ahodina ary avily tsy araka ny fifanarahana tany am-piandohana ireo fanomezana avy any amin'ny Japonia anampiana ny commune amin'ny fanalana ny fako. Tsy nijanona teo nasiana soratra hoe projet présidentiel na tetikasa ny fiadidinan'ny Repoblika ireny fanomezana avy any ivelany ireny eto amintsika. Ohatra amin'izany ireo fiara fitaomana sy fanariana fako fanomezana avy amin'ny masoivo Japonais monina sy miasa eto Madagasikara izay natolotra ampiasain'ny commune Antananarivo renivohitra. Fanomezana avy amin'ny vahoaka Japonais ho an'ny vahoaka malagasy. Amin'ny anaran'ny vahoaka malagasy no nanolorana ireny fitaovana ireny fa tsy amin'ny anaran'ny fiadidinan'ny Repoblika. Mino ve isika fa rehefa nandohetra nampiana ny vahoaka malagasy ireo vahoaka Japonais dia ao an-tsainy ny hoe fanomezana hoentin'ny fiadidinan'ny Repoblika malagasy isehosehoana etseroa. Fitaovana nomena amahana ny olany fiparitahan'ny fako eto Antananarivo renivohitra no isalorana sy ilazana fa tetikasa ny fiadidinan'ny Repoblika. Mampametra-panontaniana ihany koa ny aneken'ny commune Antananarivo renivohitra io tranga fanodinana ny fitaovana natokana ho azy ireo natolotra ny gouvernemanta Japonais io. Tsy mahagaga raha malaina ireo mpiara-mombonantoka sy mpamatsy vola anampy any Madagasikara satria ampiasaina sy ahodina tsy araka izay ny fanarahana tany am-piandohana ireo fanomezana izay nomeny ary hiteraka olana ho azy ireo amin'ny tamberina andraikitra tsy maintsy ataony any amin'ny vahoaka izay namatsy azy. Fananio ny fahavononany hanoana ny kandida lahazana fahenina ao amin'ny boriboritany voalohany ireo mpisehatra samihafa eto Antananarivo. Isan'izany ireo taxi moto, ireo fikambanana mpivarotra samihafa sy ny olom-pirenena maro. Nidina tamina faritra maro nampafantatra ny mahazava-dehibe ny fandehanana mifidy fa indrindra mifidy ireo kandida ny kolektivan'ny malagasy ity kandida ity Androany. Teny amin'ny 17 hektara sy ny manodidina no nanao ny fidinana ifotony kandidatoa avy Naralambahy Androany. Efa tsy vahiny amin'ireo mpisehatra tahaka ireo mpivarotra sy ny taxi moto intsony ity kandida larana fahenina ity. Avy hatrany dia tsy nisalasala ny amin'ny fanehoan'izy ireo ny fanohanana ao anatin'izao fifidiana sy ny vaovambahoaka izao.
mpanolotsiana ny ady ho an'ny tombotsoan'ny vahoaka ny tena ny arisan'izany na ny lora ny fametrahana ho ara-dalàna ny taxi moto eto andrenivohitra ary efa afaka misehatra amin'ny fitaterana ny kodiaran-droa ankehitriny raha ny fanazavana noho izany indrindra no nahasarika azy ireo amin'ny fanohanana ny kandida lalana fahenina ity raha ny fanio-kevitra. Tena name asanay mantsy zay sahirana dia tsy maintsy mba mame asa aleonay zay miasa ohatran'izao zay hoe tsaly andehandeha fotsiny eny tsisy asa atao dia mba izy nanohana anay nitiavana anazy ary ny ady mafy izy tamin'ity resaka taxi moto na atao hoe aza misy atao hoe olakolana kely anay mpitany filaminana fa mbola niady mafy izy teny amin'ny ben'ny tanàna hoe amena asa ny madinika. Mahatsapa zay zany tamin'ny nisy famelabela raikevitra indray andro zay hitako tsara misy tamin'ny tele iny tena mahafapo aloha le vinavina zay le izy. Saika any amin'ny ady nataon'ity kandida ity teo anivon'ny tanàn'Antananarivo araka izany no tena nahafatahana azy ka izay no manosika ireto olom-pirenena maro anohana azy ankehitriny. Zay zany mba mila fivoarana aloha fa zay zany dia manohana amin'ny président zay ity ny anay zao no toananay ty président anay ty fa ity ny tanora vonina nanarina amin'ny fiainanay indranindra zay mpanao asa tanana zay mivarotra dia manakripo aminazy fa ity no avitanay ty ramose ty voalohany indrindra sy eto amin'ny tsena zay no mivarotra i monsieur Toavina Lambomay fa hitanay fa miady momba ny tsena hatramin'izay mihitsy satria ny fitantarana momba natao hoe tsena dia mikorotana ny ao ambony miatraika ty aminay mivatana ty ambany izy ty tsy ny fitadiavana eto sahirana zay ny amin'ny ara fitadiavana ara-bola na vontsena tsy mandeha antony maro le izy fa ny hitamaso azo-sapaitanana dia izy miady ty olo ty miady tena isa miady isan'andro san'andro na miady ho an'ny vahoaka ho an'ny majinika zay ny hanao ananay zato isan-jato vonona izay hanao anazy. Tahaka izany zao efa zatra ireo mpivarotra mitondra ny olon'izy ireo amin'ity mpanolotrana ity ka vao nahita azy nandritra ny fidinana ifotony avy hatrany dia niatsampy taminy ireo mpivarotra ireo. Betsaka ny Andriamatoa mpanolotsaina ny tanàn'Antananarivo tonga eto aminay anivonkom amin'izao ora sy fotoana izao misaotra izay satria noho ny fandalovana zany dia makasitraka anazy zay satria tsy napozinay nandalovana satria izahay izao miresaka izao dia mpivarotra rehetra rankoma zany dia misy tena maharary anay zany amin'ny lafiny fotodrafitrasa ny fotodrafitrasa taminay zany dia misy apahana fotodrafitrasa ato zany tena mitate tena tsy hita mihitsy zay anaovana anazy zany dia tsy vitanay mpivarotra le izy dia mba mangataka ny tompona andraikitra zany zay voakasika izao fotodrafitrasa izao mba hanao vérification aty amin'ny anivontsena. Taloha rehefa avy ny orana dia tena mitate be daholo bokisanay dia tena rofina miseo ny rano dia ny entanay tonga dia lena be daholo. Ny any ambony any izao feno rano be amin'ny fanakao dia milatsaka makatiry rano dia reny le sase erovana ny letana fa efa tena vola manetsinetsy mihitsy no zao ny entanay dia rehefa reny matsy rehefa lena dia tsy 5,000 ny vidanan'ny olona anazy nefa masikarenana firy alina. Tsy voajanona eto anivon'ny Antananarivo ny ady kosa ny kandida lalana faheno amin'ny boriboritany voalohany iazakazaka eny anivon'ny lapany Trimbazaza isika anasony vahoaka manontolo hoy izy. Manomboka eto zany fahita iny ny zavatra nitranga teto Antananarivo mila toizana le izy ary atao tsaratsara kokoa any amin'ny sehatry ny Madagasikara ao amin'ny teny miaram-pirenena zany mikasitrana Antananarivo tsy hoajanona mihitsy ny ezaka fa tena hotenenina ny mpanatanteraka hoe tsy mety io zavatra io satria potika ny asan'ny olona tsy mety ny taxi moto raha ohatra tsy avoaka ny fitsipika ary raha ohatra ka misy lalana kitihana amin'izany amin'ny sehatry ny Assemblée nationale na nanteny miaram-pirenena dia ataontsika mihitsy zany satria asa efa natomboka io mivitsy anisy sika atao fa amin'ity kosa sika dia matanjaka kokoa satria miaraka amin'ny collectif any malagasy. Ho an'ireo te hitondra fanohanana vonona iara-iasa hatrany kandida Toavina Halamba eto amin'ny boriboritany voalohany afaka manantona eny amin'ny QG eny amin'ny 17 hektara eo amin'ny arrêt 30 izay vonona ny amin'izany. Isan'ny tao anaty dokam-barotra vetivety isika dia mivelona tao an'izay ao anatin'ny tapany faharoa ny fampahalalam-baovao.
giga stylé. Avec maintenant plus de data, profite de nettement 25 000 et c'est 4,5 gigaoctets d'internet. Et c'est toujours à 25 000 arrière. Tape vite le dièse 322 étoile 8 dièse. taverina somatsara tao anatin'ny tapany faharoa ny famballam-baovao mamerina ny araba ary manasana ohatra ny anaraka araka ny manatsidika tao anatin'ny lohateny teo dia fitaovana iray ahafahana mampita hevitra mpahamendrehana ny kolotsaina araba ahafahan'ireo mpianatra maneho hevitra ankalalahana ihany koa ho fanabeazana ireo mpianatra mikasika ny zo sy ny fahalalahana maneho hevitra no toto-saina tetsy amin'ny Université d'Antananarivo atao amin'ny FDSP androany ny famelabelan-kevitra narahana ady hevitra ho an'ireo mpianatra iarahana tamin'ny kolotsaina mainty sy ny FES. Singa iray amin'ny demokrasia ny fahalalahana amin'ny teny mbola maro ireo mpianatra no tsy mahafantatra izany zony izany amin'izao fotoana. Zava-dehibe iray nambarany teo anivon'ny FES izay mitandro ny demokrasia sy ny tany-tandalana ny fampahafantarana izany ho an'ireo tanora amin'ny alalan'ny kolotsaina mora andraisan'ireo tanora izany ho ahafahana manabe azy ireo raha ny fanazavana hatrany. Sarotra be ka ny tena zay ahoana ny fomba fandraisan'ny tanora amin'ny fahalalana hiteny fa zava-dehibe ho anay ny mampatsiahana azy ireo mampianatra manome ataontsika hoe outil de conscientisation angambany dia ahafahan'izy ireo koa mandray andraikitra satria matoa volavolaina aty amin'ny anjery manontolo ange dia mba hananantsika tanora vanina sy vonina zay tsy amin'ny alalan'ny hoe hananana liberté d'expression ihany fa amin'ny lafiny maro mihitsy indrindrindra fandraisana andraikitra amin'ny maha olom-pirenena indrindrindrindra fa ao anatina ataontsika hoe taona sa volana fifidianantsika amin'izao zava-dehibe indrindra zany ataontsika hoe fifanabeazana ao anatin'ny fifampifehezana indrindrindra ao anatin'ny kolotsaina izay mahafinaritra ny tanora ty androany. Safidiana manokana araka izany ny loha hevitra fanabeazana fahalalahana repoblika niarahana tamin'ny kolotsaina mainty sy ny FES Madagasikara iray amin'ireo teknika ahafahana maneho hevitra ankalalahana sy ampamendrehana ny kolotsaina rap manaprofo izany ny tonokiran'ny repoblika niarahana tamin'ireo rapeur ny kolotsaina mainty. Ny voaray mpianatra aloha voalohany indrindra dia ina ny mazava-dehibe ny fananan'izy ireo zo indrindrindrindra ho an'ny fahalalahana hiteny satria raha miresaka an'izany demokrasia zany tsika dia anisany ataontsika hoe singa iray tena zava-dehibe indrindra no ahafahan'ny olona mahafantatra ny zoany inona zavatra teneny inona zavatra tsy afaka teneny marina fa hoe mananjo ny olona afaka hitena ndretrarehetra fa ny zavatra izay tsy nilazaina fa tokony kosa ao anatin'ny ataontsika hoe fahamendrehana hatrany ary nasaina manokana moa zany ny avao amin'ny kolotsaina mainty izay anisany ataontsika hoe namolavola zao etsika androany zao zay zareo reo dia mivoy an'izany fahalalahana miteny zany amin'ny alalan'ny zavakanto na ny rap moa zany fantatritsika fa ny mozika rap dia anisany ataontsika hoe outil anankiray fitaovana anankiray ahafahan'ny ny tanora izay mihaino hafatra koa sy ataontsika hoe milaza ny etaetany izay mety maharary azy koa izay mety fangatahany izay mety tsy ampy aminy eo anivon'ny fiarahamonina dia izay indrindra zany tsy antony etsika androany ity hoe nataonay aty amin'ny faculté de droit sy ny science politique. Tontosa androany teny amin'ny FDSP na ny faculté de droit et de sciences politiques amin'ny Université Antananarivo araka izany ny famelabelaran-kevitra narahina ady hevitra niarahany asa tamin'ny FES sy ny kolotsaina mainty mpampianatra pikaroka sy mpianatra eo anivon'ny FDSP niaraka tamin'ny mpiangaly ny gadona rap no namelabelatra loha hevitra samihafa isan'ny songadina ny tapany maraina teo ny hoe fahalalahana amin'ny teny amin'ny alalan'ny kanto. Mifandraiky amin'izay ihany dia mikorosofana ny fampanajana demokrasia ary voafeny amin'ny endriny maro ny zo fototra ny tsirairay aneho ny hevitra sy hiteny raha ny zava-misy teto amin'ny firenena tao anatin'ny 5 taona izay. Fotoanany izao tokony ahatsapany vahoaka malagasy fa ny vahoaka no tompon'ny fahefana ho ireo mpanakanto misehatra amin'ny hip-hop eto Madagasikara nandritra ny hetsika repoblika ho an'ny fanabeazana sy fahalalahana teny amin'ny Université Antananarivo androany teny toerany Christian Jimby.
Tienindreo le mitondre fa tsy hainao koa le hoentina manaiky atao apondy ianao manafakola nentana ianao mibabibaby galera izy mitototrotro salaire. Mandray anjara mivantana amin'ny fameloma mason'ny demokrasia sy ny fahalalahana maneho hevitra ny gadokira hip-hop sehatra iray ihany koa natao fanehoana ny zava-misy ny zavatra iainan'ny firenena sy natao fitsikerana ny zava-mitranga eny anivon'ny fiarahamonina. Amin'ny maha-kolontsaina azy natao ilazana ny mararin'ny vahoaka sy entina anabeazana ihany koa ny hip-hop ho ny fanokevitra ireo mpanakanto androany. Ny voalohany indrindra aloha ny tanjona zany aloha dia ny fametrahana hoe ny mozika rap dia mozikana revendication, mozikana dénonciation, muzikana fitsikerana ny zavatra tsy misy zany eo amin'ny fiarahamonina. Dia naseho kokoa zay lafin'ny hip-hop zay zany hoe ny hip-hop koa afaka miresaka ny zava-misy eo amin'ny fiarahamonina sy afaka mitondra vahaolana koa amin'ireo olana eo amin'ny fiarahamonina. Zany hoe ampiasaina ny mozika ivoizana hevitra positif, ifampizarana torohevitra, toromarika hoe inona no mety etaetan'ny tanora sy amin'ny zava-misy eto amin'ny firenena. Isan'ny mampiavaka ny hip-hop amin'ireo gadokira rehetra ny filazany mivantambantana sy milaza ny zava-misy tsy miolakolana. Ny eto Madagasikara izay tsapa fa vohitsakitsaka tanteraka ny mahatany demokratika azy sy ny zo fototra ny tsirairay aneo hevitra sy hiteny. Raha misy nefa raha mikadona rehetrarehetra mozika rehetrarehetra ny tena olona hoe miteny fantatra amin'ilay mivatambatam-piteny sy milaza ny zava-misy sy miolakolana dia ny rap. Dia république nina moana atao hoe république vahoaka ny tompo fahefana. Piqûre de rappel kely fanairana kely famerena fampatsiahivana kely le izy hoe vahoaka ane ny tena tompon'le revy eto an-tanàna vahoaka ane mametraka an'ireo vidinindreo izy no mitondra fa vahoaka ny nametraka an'ireo. Dia raha za manokana aloha zavatra tsy tomoko amin'izay zavatra ho apitako dia ny anana ataoko contre-pied kely le izy za tsy niteny mpitondra tsoa atao amin'le safiora république iny fa le vahoaka le olona mihitsy no tairiko hoe sao dia adino fa itsika ane ny tena tompony io dia manjaritsika indray no voafefe. Manoloana izany totosa androany teny amin'ny Université Antananarivo ny hetsika République ho an'ny fanabeazana sy fahalalahana izay novolavolain'ny kolontsaina mainty ny FES Madagasikara sy ny teo anivon'ny faculté de droit et sciences politiques teny Ankatso. Mararaka izany ireo tanora sy ireo mpianatra no liana tamin'izany. Indray mbaba nisehatra ny fizahantany dia tandilindoza nisehatra ny fizahantany indrindra ny ekotourisme malona ny firongatry ny fanondranana antsokosoko ireo biby sy zava-maniry mampiavaka ny Madagasikara hoy ny antoko fiombonana. Ampanasarotra ny fahatrara ny fanjakana ny fanamby iray tapitrisa mpizahantany hatramin'ny taona 2024 io ary amotika tanteraka ny sehatra raha tsy voafehy araka ny tokony ho izy. Yves Richard. Fitsidiana valan-javaboary no atongava ny fitopolo isan-jato mibizahantany eto Madagasikara amin'izao fotoana izao. Mbola mitana ny toerany araka izany ny zavoary hatreto ary tafiakatra fitopolo sy fitonjato tapitrisa dolara ny volana ampidiriny ny taona 2024. Loza mitatao an'ity endrim-pizahantany ray ity ankilan'ny fanondranana antsokosoko ny biby zava-maniry isan'ny mampiavaka ny firenena izay nahazo vahana hoy ny antoko fiombonana. Maha valalanina sy mahamenatra zany ny atsangadravatra toerana satria azadina angefa efa manomboka isika zao miditra amin'ilay antsoina hoe haute saison zany na koa hoe toerana zay fotoana moa zany azafady zay atongavan'ireo mpizahatany zany mitsidika ny Madagasikara satria manomboka amin'ny volana mai eo ireo mpizahatany eo zany no tonga eto Madagasikara nefa indrisa nefa zany fa ao anatiny zay fidirana amin'ilay haute saison zay zao dia misy biby zay naondrana antsokosoko any ampitan-dranomasina ka sanatriny vava sao de tsy akaty tsony zany ireo mpizahatany reo ijery an'ireo biby ireo fa any ampitan-dranomasina fotsiny dia efa ampy zany hoe any ivelany zany fa tsy mila makaty tsony nefa nametraka tanjona ny fitonjam-pandrakana ny hanatratra ny
1 million de touristes zany à l'horizon 2028 zay no tanjona napetraka ny zareo raha toka tamin'ny 2019 tsaroko tsara ny filoham-pirenena nametraka tanjona hoe à l'horizon 2025 zany hoe afaka iataona zany dia tokony ho tratatsika ilay 500 000 touristes na koa hoe mpizahatany manodidina ny 10 hetsy zany. Mila mampiseho ny fahavononany amin'ny fiarovandreo arena voajanahary araka izany ny fanjakana raha tiana ny anarenana ny sehatra ny fizahantany ary anatrarana ny fanamby. Raha ny mahakasika ny fanondranana ireo sokatra maherin'ny arivotsy ireo gidro mandidina ny 50 sarona tany Thailande ny voalohany volana May. Andrasana ihany koa ny fiarahamientana amin'ny hery-velona isan'ny tokony hampatsahivana sy hanerena ny fitondram-panjakana amin'ny fampirodiana azy ireo antanindrazana. Mampiakapeo ny environnementaliste zareo mpiaro ny tontolo iainana zany hoe ahoana fomba ahafahana mamerina faran'izay aingana zany ireo biby mba sanatsiny zay ho faty any an-tanin'olona any satria fahafambaraka raha ohatra ka biby amina quantité ohatran'ireny no maty any an-tanin'olona any. Ka zay zany no nde amporosina nareo mpanao gazety zany mba nde ataoko hoe anao karazana débat télévisé mivantana miaraka amin'ireo tompon'andraikitra zany anisan'izany ireo mpisehatra amin'ny tontolo iainana ny VVF sy ny rehetrarehetra zany. Ny ankoatran'izay dia ireo mpitondra fandrakana voakasiky ny tiraharaha ty mivantana toy ny ao amin'ny faditseranana sy ny ministera ny tontolo iainana sy fampanosoana lovainjafy. Ary farany fa tsy latandandra dia ireo mpisehatra amin'ny fizahatany indrindra ny zavoary dia na ny opérateur touristique ohatra hoe ahoana fomba ahafahantsika mamerina haingana an'ireny biby ireny zany dia zay débat zay no angatana zany mba hialetena zany fitondram-pandrakana hanao ny asany arajariny ary ao anatiny mangarahara tanteraka zany sy ao anatiny fahamarinana. Ankoatra ny ady amin'ny fanondranana ny tsokosoko ny biby zavamaniry mampiavaka ny firenena, mila ampidirina anatin'ny paikady ny fitondram-panjakana ihany koa ny fampandraisana anjara ny vondron'olona eny fotony amin'ny fiarovana ny valan-javaboary. Amponina eny fotony izay tokony anaovana fanentanana manokana ka ho sarotiny sy hiaro ny arena voajanahary fa tsy ho isan'ny mpanimba ihany koa raha ny fanazavana. Nanapa-kevitra ny ampafantatra bebe kokoa ny antom-pisiny ireo lavitra misehatra amin'ny fahasalamana eto Madagasikara manomboka amin'ny 12 May ho avy izao. Ankoatry ny fifanankalozana izany lohahevitra hodinihana manokana mandritra ny 3 andro ny paikady hiadiana amin'ny fivarotam-panafody tsy ara-dalàna. Nelakana efsan mila ajaina ary manana ny andraikitra sahany avokoa ireo olavitra raha ny fanazavana. Iroso amin'ny fampahafantarana ny asa sy ny andraikitra sahany ireo olavitra misehatra amin'ny lafiny fahasalamana eto Madagasikara raha ny fanazavana. Manana ny andraikiny samy manana ny asany moa zany ny matianina fahasalamana tsirairay fa ny raisan'ny olavitra dia mandrindra ny asany mpikambanao aminy ny olavitra tsirairay. Nahatsapa nefa ny olavitra hoe ilaina zava-dehibe ny mba ahafahana mampahafantatra na atao hoe amin'ny mpiara-miasa aminay ary hoe ina marina ny olavitra na teny ilana ny olavitra dia izay ny mahatonga anay manao an'le andron'ny olavitra izay iraisan'ny ordre rehetrarehetra ao anatin'ny izay miasehatra zany amin'ny fahasalamana. Mila fitandremana ny lafiny fahasalamana indrindra ny mahakasika ny fivarotana fanafody mandritra ny fiaonana izay ho tanterainy ireo olavitra misa enina misehatra amin'ny lafiny fahasalamana no amolavolana paikady entina hiadiana amin'ny fivarotana fanafody eny anelakelan-trano ny fanazavana. Mahajanga izany resaka rehetra zany verina avako izay mbola hanao conférence de presse angamba hoe zao ny tapaka tena mahajanga hoe zao mba sosokevitra amongorantsika ny zavatra tsy manjary reny. Sotoavy ny tandroasy ny fitsaboana zany tsy manavaka olona zany na taiza izy nitsabo tena ka rehefa tonga aminay zany dia vonona foana ny matianina zany hitsabo izay no adidy fa tsy hoe fatary amin'ny rano ka tsy ho tsaboana intsony na ohatran'izany. Ny angaviana zany dia mba afahantsika rehetra na nareo amin'ny ena manjery zany mba mampianatra ny olona mba tsy dia irona loatra amin'ny zavatra tsy manjary sy kitoto ohatran'ireny.
ny fa-14 hatramin'ny fa-19 ny volana May ho avy izao no ho tanterahana any Mahajanga ny androny nisy ho lavitra misehatra amin'ny nisy alafin'ny fahasalamana. Isan'ny loha hevitra no safidiana mandritra izany ny hoe ny antom-pisin'ny ho lavitra. Isan'ny ibahana mandritra izany hanisy fifanakalozana fa eo ihany koa ny fionana sy ny fifambizarana miaraka amin'ireo mpianatra. Fa mbola mijanona ho fanambogoavana ho an'ny mpitondra fanjakana ny famahana ny olana sy fanananasa eto Madagasikara amin'izao fotoana izao mitombo ary tafakatra hatrany amin'ny 70% ny tanora malagasy no tsy anasa avokoa. Ilaina araka izany ny fanatsarana ny politika mpanjakana eo amin'izay fampanananasa ny tanora izay ho teo anivony ny fikambanana Observatoire de la Jeunesse à Madagascar. Tsy anasa avokoa ny 70% ny tanora malagasy raha toka miasa eo amin'ny sehatra ny tsy manara-dravitra sy tsy zarazary ny 70% amin'izy ireo hoy ny tale jeneraly ny ministera ny asa ny fampanananasa sy ny asa-panjakana androany. Antony voalohany mahatonga izany ny tsy fananan'ireo tanora ny traikefa amatonany maro izay takiny ny mpampiasa. Eo ihany koa ny faharefon'ny politika mpanjakana eo amin'izay sehatra ny fampanananasa izay. Ankilany, tsapa fahalasana tao Akilabao sy latsa-danja tanteraka ny fijeren'ireo tanora any amin'ny tontolo ambanivohitra hoy ny teo anivon'ny fikambanana Observatoire de la Jeunesse à Madagascar androany. Ny zavatra hitanay zany dia hoe indraindray matetika mampatoka ilay tanora tsy mahita asa satria tsy manana réseau loatra izy satria izy tanora ambanivohitra zavatra anankiroa manjo azy ny anankiray amin'ny lafiny elanelantany géographique lavidavitra azy ny annonce mipotra androany izy tsy tonga any Antananarivo na any Andrenivohitra raha tsy rafaka pitsy dia tsy hitany efa tara izy géographique zay fa ny sociologique indray dia hoe hiditra iasy izy hafahafa be aminy zany hoe anatona mpampiasa zany ametraka CV le manao CV koa ara to mbola amin'ny fiteny frantsay to mbola misy firavitra etsetera dia tsy ananany zay kolotsaina mitady zay tsy ananany tsy nianatra tamina sekoly izy zay afaka nanome anazy hoe dia vao miainga dia efa reto avy nampampianatra ao ary efa tompona orinasa etsetera lafo vidy tsy afaka nanana zany izy dia zay zany ny ara-piaramonina sociologique. Vitsy araka izany ny tolotrasa raha oharina amin'ireo tanora tsy anasa maro eto Madagasikara. Ilaina manoloana io ny fiarametan'ny mpitondra fanjakana, ny sehatra tsy miankina sy ireo mpandrarà ahafahana mitady vahaolana miaraka eo amin'izay fampanananasan'ny tanora izay. Fa tsy azontsika lavina hoe tena raha mihoatra amin'ny sampitady asa dia tena vitsy ny asa. Izay aloha zany nitanay tao anatin'izay fiara-miasa satria raha tsy lazava-tsy ireo tanora antsika niarina tato amin'ny observatoire fotsiny dia mbola tsy misy ny atsasany zareo akory ny nahita asa. Zany hoe mbola petsaka zany tanora antsika mitady asa. Misy ny asa matotratra antsika aloha ny tanjona voalohany fa mbola ady mbola mafimafy ny ady hatrehana zany amin'izay fampananana asa ny tanora zay. Zay mahatonga nay foana hoe miantso fiara-miasa isaky ny misy ahafahana manao an'izany zany ahafahantsika hoe mba raiso ny tanora antsika na dia hianatra asa fotsiny ary manao an'ireny karazana stage professionnel ireny. Manoloana io, misy 70% ireo tanora avy amin'ny tontolo ambanivohitra izay nahazo mari-pahaizana tao aoriana ny fampiofanana nolanovany ireo tamin'ny alalan'ny tetikasa Pro Agro Youth izay novolavolain'ny OIT na ny sampandrarany firenena mikambana momba ny asa izay vatsiny ny vidavola. Tetikasa izay inona fa hitondra fampiovoarana bebe kokoa eo amin'izay tontolo ny fampanananasa ny tanora izay. Ndray mbaba amin'ny pejy fanatanjahantena dia mianjaro ny tady eo amin'ny AS Fanalamanga sy ny Fosa Junior amin'izao fotoana mikasika ilay mpilalao Joma angatana ny fampiarana ny lalàna ho an'ny Fosa Junior hoy izy ireo raha tsy misy fandraisana andraikitra manoloana izany dia hiala ao anatin'ny fifaninanan'ny PFL ny Fanalamanga. Fanampanazavana mareny tona fa i Joma dia mbola atao anatin'ny lista ny AS Fanalamanga manamarina izany ny licence zay nomeny fédération eto ampelantananay ary mbola tsy nanao lettre de libération velively ny AS Fanalamanga. Ty zany lay licence dia mbola atao anatin'ny liste ny liste Fanalamanga i Joma. Ho fanampanazavana dia ireto misy tranga mitovy amin'ny zava-misy mahakasika ny mpilalaonay teo aloha. Misy ohatra vitivity zany ho raisiny eto ohatra ny Kahany Abedia sy Zildasy. Kahany Abedia dia norarahan'ny FMF tsy norarahan'ny FMF ny lalaovan'ny Abedi raha tsy nahazo lettre de libération tany amin'ny FC Datou zay club lalaovany teo aloha nefa efa heritaona izy no tsy lalao niaraka tamin'ny club intsony
noho izany dia tsy maintsy natao ny fanarana tamin'io kleba io toy izany ihany koa ny mahakasika ny Gildas mpilalao avy any amin'ny Zanakala sy Mama FC izay samy kleba ny lalaovany teo aloha avokoa. Noho izany rehetra zany dia mangataka izay atao amin'ny AS Fanalamanga ny ampiarana ny sazy ho an'ny Fosa Junior sy ny mpilalao Joma amin'izany fandikan-dalàna izany. Feany raha tsy misy ny fandraisana andraikitra mahakasika amin'ny fandikan-dalàna miariary izao dia voatery hiala atao anatin'ny fifaninanana PFL ny AS Fanalamanga satria ny antony ny fanontaniana mipetraka dia hoe mpianatra tsy nanao inscription, mpianatra tsy ao anatin'ny listre mpiadina sady tsy manana taratasy fiantsoana convocation ve dia afaka miatrika fanadinana. Amin'ny maresaka avy any ivelany dia manana ny ampy amin'ny resaka fitaovam-piadiana hanohizana ny fanafiana ny tafika israeliana raha ny fanambarana izay nataon'izy ireo ampitsahatra ny famatsiana fitaovam-piadiana kosa ankilany ny filoham-pirenena Amerikana Joe Biden raha ny fampitandremana raha toka mitoy ny daroka bomba izay ataon'ny Israel ao Rafa ao atsimon'ny Gaza. Fitinokolonana mitondra ny fanampanazavana amin'ny sariny France 24. Benjamin Netanyahu l'affirme. Tsy ampitsahatra ny ady ny tafika israeliana na tsy misy intsony aza ny fanohanana avy amin'ny fanjakana Amerikana raha namafisy ny praiministra ao Israela hatrany. Vonina hatrany izy ireo ifanindrona amin'ny fahavalo raha ny fanazavana hatrany. Fampitandremana izay namafisy ny mpitondra teny ao Israel izay nanamafy fa manana ny ampy amin'ny fitaovam-piadiana ny fanjakana Hebreo amin'izao fotoana ahafahana manafika ao Rafa. Filazana izay fampitandremana amin'ny fanjakana Amerikana ihany koa. Mihoatra ny loha ny fanafiana ao Rafa raha nambaran'ny Maison Blanche izay tsy tokony ho atao na mpiato avy hatrany ny fanatehana ireo fitaovam-piadiana ho an'ny Israel araka izany fanjakana Amerikana. Iamafy izay fampitandremana izany raha toka manohy ny ady ao Rafa i Israel raha ny fanazavana hatrany. Ahina fatesan'olona maro ny fanafiana ao Rafa ho an'ny fanehoan-kevitra samihafa. Ankilany mitoetra ny fifampidiniana amin'ny fifanarahana amin'ny fampitsahana ny ady ny awakar izay panelanelany eo amin'ny rontonta miantso hatrany amin'ny isiny fifampirarahany omaly no ny ala tao Egypta ireo solotenan'ny Israel sy Hamas manoloana izany. Amin'ny sivora latsaka 2 minitra ankasitrahana ianao tomboky lasy tomboky vavy nanaraka ny fampahalalam-baovao nandritra izay ora izay mametraka ny mandram-pioana ho amin'ny ranompitso ny tenako dia samy mitombo amin'ny fahasoavana. Choisissez des matériaux sûrs pour vos constructions et votre foyer pour ne plus stresser. Vatimax vous a présenté Mivabo. 5G Batelma, des actualités uniques, dynamiques et renversantes dans le journal TV.